Tafiakatra raika amby 50 nisan'ireo olona vao marina fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina coronavirus satria niampy telo indray izy ireo araka ny tatra nataon'ny professeur Antamaridany Elvolotina androany alatsinainy. Tamin'ireo fitiliana 27 natao dia nisinga 9 no vao marina fa mitondra tsy mikarakara coronavirus. Raha tambatra izany dia tafiakatra 2 sy 3 sy iray alina nisan'ireo olona efa nitondra sy mbola mitondra ny tsy mikarakara COVID-19 hatramin'ny etomboan'ny valanaretina teto Madagasikara. Mbola nalamanga ihany foben'ny valanaretina satria ny 7 amin'ireo 9 dia avy amin'ireo faritra nalamanga avokoa. Ankoatr'izay dia niampy 5 ireo olona sitrana Soamatsara ka misy 2 sy 10 sy iray alina ireo voalaza fa tsy mamindra ny tsy mikarakara intsony androany alatsinainy. No amfisa minisitra misahana ny asa Niampy fa antony iray nanekeny fitondram-panjakana ny anokafana ny orinasa tsy miankina hatramin'ny 10 ny fikarakaran'ny orinasa tsy miankina ny fitateran'ireo mpiasany miasa sy mody avy miasa. Nalaza ny minisitra ny alatsinainy atoandro teo fa tsy tokony hisokatra araka izany ireo orinasa tsy mametraka izay lamina hitaterana ny mpiasa ho amin'izay. Anisan'ny fipetrahanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andrazela Malalaady ny sokafan'ny orinasa hatramin'ny 10 na dia tsy mbola miverina miasa aza aloha ny fitateram-bahoaka. Ho an'ny sendika fivondronam-ben'ny mpiasa eto Madagasikara dia tokony ho anjaran'ny fanjakana ny miara-midinika ny karakarana izany fitaterana ny mpiasa izany amin'ny sehatra tsy miankina fa tsy amin'ny sehatra tsy miankina irery. Lava dia lava ny lisitro malagasy nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ny mba hampodiana azy taorian'ny katonana tsisy tany teto Madagasikara. Mihoatra ny 900 ny anaran'ny efa any anaty lisitry ny ministeran'ny raharaham-bahiny raha ny vaovao nampitain'ny minisitra an-TANINDRAZANA teny Anosy androany 10 aogositra. Tsy ho afaka hampodiana indray mandeha nefa ireo 900 mianaka ireo raha ny voalazan'ny minisitra ka isy ny famaritana ny laharam-pahamehana. Raha ny voalazan'ny TANINDRAZANA dia anjaran'ny ministera ny mandrafitra ny lisitry ireo tsy maintsy hampodiana alohan'ny hafa ary arakaraka ny faharefoana sy ny fahasarotana iainan'ny tsirairay no andinihan'ny ministera izany.